kolokolo io mambotry firenena kolokolo io aoka zay ny kolikoly kolokolo io mampandroso ny tanàna kolokolo io fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny bromale tena iadina amin'ny kolikoly voarary rakamara voararany lalàna aoka zay ny kolikoly ny alarobia 4 janoary 4 soa arivo teo dia nisy ny fanaovantsony fanavozam-piaramiasa teo amin'ny bianco sy ny orinasa jirama ity fandaharana ity moa dia manome sehatra ireo rehetra manampiniavana iady amin'ny kolikoly ka miantrano ety anivon'ny ministera tompona andraikitritsika amin'ity anio ity nanaiky hiresaka amintsika ny ministry ny angofo sy ny ankoranafo andriamatoa Olivier Jean Baptiste ianao dia isan'ny ministra nanao fianianana iady amin'ny kolikoly ao anatin'izao gouvernemanta vaovao zao ny politika akapobe ny fanjakana raha teo dia mametraka fanamby ny anarina sy anadio ny orinasa jirama mahitsy ny fanontaniako inona andriamatoa ministra ny politika fanarenana hoentinareo eto anivon'ny ministera an'izany orinasa jirama zany fantatsika fa aty amin'ny sehatry ny angofo sy ny akoranafo dia ny jirama dia anisan'ny orinasa mpanjakana goavana indrindra eto amin'ny firenena ary nefa io orinasa io dia orinasa manana an'le atao hoe notion na service public zany hoe tokony mitodika tanteraka zany any amin'ireo mpanjifa ny jirama zany nino tena tanjona ao anatin'izany nefa fantatsika fa maro ny olana isan-karazany zay misy eo amin'ny orinasa io na eo amin'ny sehatry ny ataontsika hoe asa ataondry zareo zany na eo amin'ny sehatry ny atao hoe fanomezana n'le service ho an'ny mpanjifa dia maro de maro ny ataoko hoe zavatra mila arenina ny zavatra voalohany indrindra nefa ao anatin'izany tanjona fanarenana zany dia ilay napetraka ao anatin'ny politika fampandrosoana amin'ny firenena amin'ny ankapobeny dia le hoe ady amin'ny kolikoly ary ao anatin'izany ny jirama araka ny teniko teo amin'ny maha-orinasa azy orinasa mpanjakana zany hoe an'ny vahoaka ihany io zany rehefa tena dinihana dia tokony anatsara mandrakariva ny tolotrasa ataony na amin'ny lafiny ara-teknika na amin'ny lafiny ataontsika hoe ara-barotra satria mivarotra angovo elektricité moa zany ny asany sy ny rano sy ny namany aoka zay ny kolikoly manoloana ireo tolotra omen'ny jirama ireo inona zany ireo endrika kolikoly soroantsika ao anatin'izao fifanarahanm-piaramiasa zao mety endrika isina kolikoly ohatra any amin'ny fanaovana branchement mety misy olona zany atao favorisena amina hoe resaka kolikoly dia ny azony atao aloha nefa misy olona sasany mety efa niandry mety ao anatin'izany koa na amin'ny fanaovana relevé ny jirama moa orinasa mividy entana maro any amin'ny fanaovana passation na marché ka zava-dehibe zany ty fifanarahany ity mba hahafahan'ny jirama koa zany mivoatra mandroso mandrakariva makany amin'ny ataontsika hoe fitantanana madio bebe koa zay ny tena tanjona ministera mijery ny laharam-pahamea manana politika anatiny adiana amin'ny kolikoly betsaka ny fitarainan'ny olom-pirenena manoloana ny orinasa jirama io ary ny jirama ny azo heverina fa mitrokany ampahambetsaka amin'ny volam-panjakana izay tokony hampahana mampandroso ny sehatra hafa andriamatoa minisitra vita iny zany le fifanarahanm-piaramiasa tamin'ny bianco miandry ny olom-pirenena tena iady amin'ny kolikoly ve zany ministera tantaninao miaraka amin'ity orinasa jirama ty aiza ho aiza ny mety ho fanjohinana fanaraha-maso zany ataonareo eto anivy ministera tompo marina koa ny teninao raha hoe andaniam-bola tokoa ny fanampianany jirama fantatsika fa ny jirama dia mandalo fotoana sarotra eo amin'ny resaka ataontsika hoe arabola marina tokoa fa rehefa miakatra ny vidy solika eo an-tsainy iraisam-pirenena dia miakatra zany ny masokarena n'le solika ampiasain'ny jirama mampiakatra n'le masokarena n'le kilowattheure dikan'izany voatera ny fanjakana zany mbola manampy endry zareo ao anatin'le fampiodonana n'le orinasa nefa budget tokony ampiasain'ny fanjakana amina asa hafa zava-dehibe zany io dia ny antony zany hoe ministera dia tsy maintsy manara-maso ny zavatra misy eo amin'ny jirama satria araka ny teniko teo anisan'izany ohatra fantatsika ary mampimenimenina ny olona sy mampimenimenina koa zany na ny mpamatsy volana ninona ohatra zao ny fiadiana amin'ny resaka alatra solika alatra courant zany rehetrarehetra zany mambotra ny jirama ary nefa angamba mety misy olona ao anatiny koa ao anatin'izany réseau rehetrarehetra zany ka zany rehetrarehetra zany manapirofo fa tena mila miady tokoa tsika ka tena zava-dehibe ny fanarahana an'izay akoatra n'izay mety kolokolo mitranga amin'ireo fournisseur zany zay varotra entana ao amin'ny jirama sy akoatra n'ireo zay client mety mifanaraka amin'ny resaka fanaovana an'ireny détournement isan-karazany ireny etiam-pamarana anary andriamatoa minisitra Olivier Jean Baptiste fomba fiteniny tale général ny bianco no hoe tena ady no atao fa tsy sarinady amin'ity ady amin'ny kolokolo ity afaka manome tokony mpiaino ve ianao ny vahoaka malagasy miaino antsika fa hitondra fanovana ho an'ity orinasa ity iady amin'ny kolokolo tokoa ho an'izany orinasa jirama zany ny tenako matoa zany ny safidin'ny lehibe ao amin'ity ministera anisany ataoko hoe sarotra indrindra eto amin'ny fireneny ity dia tena vonina
ary matoa nanaiky nanao fianianana tsy hiditra anatin'ny kolikoly ary iady amin'ny kolikoly amin'ny endriny rehetra de tena vonina tokoa zany ny tenako ary tena mila mpiara-miasa rehetra mila koa ny vahoaka satria ady tokoa izy ity fa tsy sarina ady tsony finiavana de tena misy tokoa ary tena anao hatramin'ny farany ho an'ireo zay mbola ao anatin'io resaka io a de miangava azy hoe mbola tsy tara no miova fo ho an'ny olona kosa zay tena manana ataontsika hoe finiavana de vonina mandrakariva ministera ny bianco hiara-asa amin'ireny olona madio saina reny ka anampy ao anatin'ny fanarenana